Niompana bebe kokoa tamin'ny fandraharahana ny omby ny opération mandio ho an'ny Gendarmerie-pirenena aty amin'ny faritra Orombe. Fomba fiasa hiadiana amin'ireo tondroina ho dahalo ambony latabatra. Mifameno sy mifampiankina ny andraikitr'ireo rehetra misehatra amin'ny fikirakarana ny omby, ka izany indrindra no antom-pisian'ny Fivoriana handrindrana ny asa. Fa raha miara-manao ny rehetrarehetra zany dia hita fa hisy vokany betsaka ary azo tsapain-tanana momba ny opération io. Izay no afatra kely tiana atao zany mba ho fandraisana andraikitry ny rehetrarehetra ary ao ka manomboka izao zany dia mba hanara-dalàna araka ny texte vaovao izay mivoaka iny mba hialana amin'ilay fahazara-dratsa. Manomboka izao dia hiamafy kokoa satria tapitra izany dia mamifolo andro voalohany dia hitra dia mamifolo andro faharoa izy dia hiamafy kokoa zany ny hetsika ataon'ireo gendarme ireo. Raha ho any aty amin'ny faritra Orombe manokana dia efa azo tsapain-tanana ny vokatra azo tamin'ny 15 andro voalohany tamin'ny opération mandio. Nisy olona 3 zao no efa nanaovana fanadihadiana, nanaovana ankety zany ka ny 3 no efa niditra poza vonjimaika dia misy omby 700 ihany koa zany no mbola migiazana mizany forera amin'izao fotoana izao dia misy basy anakenina ihany koa no mbola voatazana anaovana fanadihadiana ary ny farany angamba dia rongony 570 kilao koa zany no tratra nandritran'ity opération mandio ity. Mbola ito ny opération mandio ary samy vonina handray ny andraikitry tandrify azy ny mpisehatra tsirairay.